Somavahoaka ianao anisan'ny manatrika hatrany ny atrikasapon'iza. Inona no azo andrefesana ny vokatra azo ho anao manokana tao anatin'izay atrikasa? Ny azo andrefesana ny atrikasa izay otrehana teto amin'ny iza dia tonga dia afaka nampiatra izany teny fotony satria betsaka izany ny vahoaka no mampifangaro ilay atao hoe fanjakana mpanao lalàna sy fanjakana mpanatanteraka. Za zany zao amin'izao ora iofanako aty amin'ny iza zao dia efa namolavola fiofanana koa ho an'ny vahoaka ifotony eny ambony. 3 andro ihany koa izy io, ary izay indrindra zany ny antony izay fampiofanana izay hoe mba isiany fanabeazana amin'ny maha olona mihitsy. Ilain'ilay vahoaka iny fotony mahalala ny lalàna hoe inona marina zany ny andraikitra dibite, inona ny andraikitra ny solombavam-bahoaka, inona ny lalàna tokony ho ajaintsika. Malaza be manko izao hoe ny fanjakana manao lalàna nefa tsy hisy fampiarana. Dia anisan'ilay tena nahavohitra zany tamin'ny vahoaka hoe ny lalàna izay voavolavola dia mila ampiarina tokoa. Fa tsy ho voatery ny fanjakana ihany mampiatra ny lalàna io hoe tsy mampiarina ny fanjakana ny lalàna toy izao, fa isika vahoaka mihitsy mila mampiatra voalohany. Ohatra fotsiny hoe tena lalàna farany izay kely mamoaka zany zao eto Antananarivo ohatra moa misy ny tena eto amin'ny Antananarivo fahenina mbo manarina voafetra fa hoe isika dia tsy mahazo manary fako aorianany amin'ny valo maraina, ary any amin'ny 5 andray vao afaka manary lalàna izay ary mipetraka izay ka tokony ho ajaintsika. Zay zany atao hoe manaja lalàna. Ka raha vao mahaja an'izay iza ianao vahoaka io dia mora ho an'ny fanjakana ny anerentsika azy hanaraka ny lalàna raha sanatria ka misy volavolan-dalàna efa voapetraka nefa tsy tanterahany fanjakana. Ohatra amin'izany lalàna izany ohatra hoe tokony tanora rehefa manambady vita ny fanoratana fanambadiany dia tokony hanana tany. Sarotra nefa amin'ny tanora no mahatanteraka zay satria sarotra be ny procédure rehetra fankatahana fanana tany. Tsika ny tiako amezana lista hoe alao aloha atomboka amintsika vahoaka, tsika isam-patan'olona itsika tia fotony ny fanajana lalàna, fa rehefa mahatsy tsika mahatanteraka ny fanajana lalàna tsy sarotra ho antsika manao pression ho an'ny fanjakana mpanatanteraka hoe le lalàna ohatran'izao re tompoko, le lalàna ohatran'izao, fa raha ny zorodirantsika raha miparitakeran'ny arabe ao anatin'ny aoriana fanariam-pako hoe amin'ny 7 maraina mpatonga ny amin'ny 5 ahoana moa no anajan'ny fanjakana ny anatanterahany ny lalàna. Zavatra somary terateraka kely ohatray zany nentina tamin'ny vahoaka tao anatin'izay fampiofanana natao izay. Zay no ataoko hoe misy fiantraikany be dia be amin'ny tenan'ny depute zany ny fiofanana izay omeny iza, satria tonga dia tako taky afaka mampiatra an'izay izy eny amin'izay misy azy hoe za mampiofana taty amin'ny iza, alors za koa zany tokony mampiofana ny any amiko. Dia ohatrohatran'izay zany hoe misy fiantraikany be dia be amin'ny fiainan'ny depute zany izy ny fampiofanany iza, ary mampitombo ihany koa ilay traikefa. Ohatran'ny hoe renforcer be mihitsy zany kapasitenao amin'ny fiofanana ataon'ny iza.